dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray a tratran'ity fotoana ity ary mirary hatrany ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra eto am-panarahana izao fandarana izao. Ny tompony hanome ny tsara indrindra ho antsika rehetra ary hitahy antsika rehetra. Milohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra mba handraisantsika fampaherezana araka ny mahazatra antsika dia andeha isika hiaraka hivavaka isika tompony. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay ary makasitraka anao hatrany noho ny tombonandro sy fotoana izay mbola omenao anay. Koa ankehitriny dia mangataka aminao zahay, omeo anay ny fanahinao masina mba azahoanay mifantoka ary mahatakatra ny tianao ambara ary ampaherezo izahay mba hitombo ny finoanay amin'ny alalan'ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana ny vavaka. Amen. Nandritra ny fotoana ny arahantsika teto dia nijery ny tantara ny Israely, ny fomba fiasa, ny fahavalo isika rehefa manao antso Andriamanitra hanafaka atsika dia misy toe-javatra mitranga maro samihafa eny an-dalana eny. Raha mahamarika isika dia niainga tavy any amin'ny Mosesy ary nandalo teny an-dalana ao amin'ny zanak'Israely teo amin'ny Egyptianina sy ireo mpitondra, tafiditra tao ihany koa ireo mpitondra fivavahana tao Egypta, ny ombiasy sy ny mpanaody ary ny amarana antsika azy androany amin'ity an'ito dia ny toe-javatra izay tena nivoahan'ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta. Andeha tsika hijery ny tantara izay voasoratra ao amin'ny Eksodosy toko 12 ka ny andininy 15. Eksodosy toko 12 ka ny andininy 15. Eksodosy toko 12 ka ny andininy 15 no jerentsika rehefa tena hivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely satria namela ihany Farao no ny herin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny azy satria nampitomboin'Andriamanitra mandrakariva ny hery sy ny fahagagana izay tsy azon'ny fahavalony tanterahana intsony ka dia resy lahatra ihany ny zanak'Israely fa andeha ary na dia Farao aza dia nanaiky ihany ny andefasana azy ireo. Ka tamin'ny fotoana farany dia izay no jerentsika inona ny zavatra nitranga ary inona ny lesona sotomintsika avy amin'izany. Ao amin'ny Eksodosy toko 12 ka ny andininy 15 dia izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray taona no halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary tehirizinareo hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Andriamanitra dia mampiasa fomba tsotra ary ny fomba mahazatra mba hisintomana sy hitaritana ny saintsika, hitarihana ny saintsika mba hahazo ny planina ny famonjena. Ary ataon'Andriamanitra izy ireny mba ahazahoantsika mahazo tsara izay tiany ambara amintsika mba ahazahoantsika mandray izany famonjena izany. Eto zany dia nasaina namono ondry lahy iray taona ny isa tokantrano na ny zanak'Israely rehetra ary mba hikarakaran'izany. Atao inona moa izany? Misy fihetsika, misy didy, misy zavatra izay nampanaovin'Andriamanitra. Matetika mantsy Andriamanitra rehefa hamonjy olona anankiray na hamonjy vahoaka dia misy zavatra mandrakariva izay ampanaoviny mba hatateraka izany famonjena izany. Ary izany ny fanaovana izany no atao hoe finoana. Ndeha jerentsika ary eo amin'ny andininy 17 amin'ny Eksodosy toko 12 ka eo amin'ny andininy 17 indray ny jerentsika. Atao inona io zanak'ondry lahy iray herintaona io?
ary hanalany ny ra ka hatetiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tatom-baravarany trano izay hinanany azy. Nasaina nanomana zanak'ondry lahy iray taona izy ireo ary hovonoina izany, ka ny rahan'io zanak'ondry io dia analana atao amin'ny tolambaravarana anankiroa sy ny tatom-baravarana anankiray. Dia nampanaovina any zanak'Israely izany mba ho famantarana. Ao amin'ny 17, inona no antony? Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra aho dia handalo anareo ka tsisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Eto zany Andriamanitra dia mampanao zavatra anankiray mba tonga an'ireo zanak'Israely ireo tsy ho tradoza, satria efa malaza meloa Andriamanitra fa hisy loza izay avelany iseho eo amin'ny tany Egipta, koa izay mino azy ary voaka izany tany Egipta izany dia hanatanteraka andreto. Dia maka zanak'ondry lahy herintaona ary ny ra dia atao amin'ny tolambaravarana sy amin'ny tatom-baravarana mba ho famantarana fa rehefa hiatra ny loza, ny tokantrano izay misy izany dia tsy hiara-ny loza. Ity famantarana ity zany dia rehefa hanafaka ny zanak'Israely zany Andriamanitra avy amin'ny tany Egipta, dia tsy ny firazanana no nijeren'Andriamanitra hoe iza daholo moa zany ilay taranaka avy amin'ny Israely, iza ny zanaky Anna, iza ny zanaky Joda, iza ny zanaky Josefa sy ny sisa sy ny sisa, iza ny taranany. Tsy zay zany no nojeren'Andriamanitra, fa nampanao zavatra anankiray Andriamanitra, ary io zavatra anankiray io no ahafantarana fa iza ny tena mino azy, izay manatanteraka izany. Ny pirofo zany eto fa mino an'Andriamanitra dia tsy le mahazanak'Israely ara-nofo, fa ny fanekena ny baikon'Andriamanitra. Misy tamin'ireo Egiptianina aza izay tsy Israely akory, mba nandray anjara nandatanteraka tamin'ity didin'Andriamanitra ity, izay baiko nomen'Andriamanitra zany dia nandatanteraka izany ary niara-ny ainga tamin'ny zanak'Israely. Ary mety misy koa ny zanak'Israely izay tena Israely ara-nofo fa tsy nanantanteraka izany ka dia niaran-doza izy ireo. Eto zany ny mampiavaka ny mino sy ny tsy mino dia ny fankatoavana an'Andriamanitra. Eo amin'ny 7:20, eo amin'ny andininy, eo amin'ny Exodosy 2:20 ka ny 7:20. Exodosy 2:20, ny 7:20 dia inona ary ny zavatra nitranga? Fa Jehova nandeha hamely ny Egiptianina, ary raha nahita ny ra eo amin'ny tolambaravarana sy ny tolana roa, tatom-baravarana sy ny tolana roa Jehova, dia nandalo ny varavarana ka tsy navela ny hiditra ao an-tranon'ireo hamely anareo ny mpandringana. Na Israely avy any Kibo, na Israely am-panahy, rehefa tsy nankatoa ka tsy nametraka an'ilay ra teo amin'ny tatom-baravarana sy teo amin'ny tolam-baravarana, dia niaran-doza izy. Ny mampiavaka zany ny olon'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, mba ho voavonjy ho afaka hiala ny tany Egipta ary tsy hiara-ny loza izay nahazo ny Egiptianina, dia ny fankatoavana ny baikon'Andriamanitra. Ry havana malala, amin'izao fotoana izao dia mbola mitovy amin'izany ihany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Miantso atsika izy, mampahery atsika izy, mampiasa atsika mba hanao ny sitrapony, mampiasa ny mpanompony izy hitoro ny vaovao mahafaly hanambara amin'ny olona rehetra, mampiasa izay zavatra eo ampelantananao na dia tsotra sy kely aza
mba azahoany manatanteraka ny famonjenanao ary azahoanao mandresy ny fahavalo, azahoanao manatanteraka ny asany. Fa ny ilain'Andriamanitra aminao ihany koa amintsika amin'izao andro farany izao dia ny safidy izay akatò ny baikon'Andriamanitra. Na dia tsy manaraka an'izany aza ny olona rehetra, na dia tsy manao an'izany aza ny ankamaroa ny mpiara-monina, ny tsy ahitan-doza amin'ny farany, dia ny fanarahana ny baikon'Andriamanitra mandrakariva. Izao no voasoratra amin'ny Korinthiana 2:5. Korinthiana 1:5, ny 7. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa vovony Kristy Pasika ho anareo. Pasika ho atsika. Ry havana malala. Vovony Kristy Pasika ho atsika. Ilay tantara tamin'ny andron'ny zanak'Israely, nanafahana ny zanak'Israely ny Pasika izay namonoana an'ilay zanak'ondry lahy herin-taona, ka nanaovana ny raha teo amin'ny tolam-baravarana sy teo amin'ny tatom-baravarana mba tsy hidiran-doza sy hiara-ny fandringanana izay trano misy an'izany. Ankehitriny dia miantso antsika koa Andriamanitra mba hino an'i Jesosy Kristy, ary indrindra tsy ny mino fotsiny ihany fa manaraka ny baiko rehetra izay nataony mba hahatanteraka ny famonjenantsika. Tadidintsika tsara fa tamin'izany andron'ny zanak'Israely izany dia mety samy nino ihany ny rehetra hoe tena misy tokoa Andriamanitra, ary noho ny fahagagana maro samihafa dia misy tokoa Andriamanitra. Fa rehefa nampanaovina an'ilay Pasika, na ho fahatsiarovana ny fanafahana ny zanak'Israely, ka nampanaovina an'ilay raha natao tao amin'ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana, misy ny nanao ary misy ny tsy nanao. Ary misy aza ireo Egyptianina nanatanteraka izany dia niaraka tamin'ireo zanak'Israely. Ny ahafantarana zany fa vahoakan'Andriamanitra dia izay manaraka ny baikon'Andriamanitra. Tsy ny anarana no zava-dehibe hoe zanak'Israely, fa raha zanak'Israely ara-nofo azy izy kanefa tsy nanatanteraka ilay baikon'Andriamanitra dia tsy tanteraka ny famonjena ary niatra taminy ny fandringanana. Dia torak'izany koa ankehitriny. Mety misy ny kristianina mitondra anarana fotsiny ihany, fa rehefa tsy manatanteraka ary tsy manaiky ny baikon'Andriamanitra dia hiara ny fandringanana amin'ny farany izy. Mampahery anao mba hinonao an'i Jesosy Kristy, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, nisolo ny helokontsika, ary ny rany dia mamela ny fahotantsika. Kanefa ilaitsika ny tia azy, ilaitsika ny manaraka ny baikony, satria hoy izy hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny havana malala, mba hatanteraka ny famonjenantsika hatramin'ny farany dia mila misafidy ny hanaraka ny baikon'Andriamanitra isika. Mety tsy manao an'izany ny olona rehetra ary mety efa sarotra izany ankehitriny, kanefa ny anotokana fomba azo antoka dia ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny fitandremana ny baikon'Andriamanitra. Tompony hampahery anao ka hanananao faharetana amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy izany, hanananao faharetana amin'ny fanarahana ny baikony sy ny didiny, dia mba olo-masina hatramin'ny farany ianao ary mba handova ny fiainana mandrakizay. Tompony ombanao mandrakariva. Amen. Andriamanitra rainay izany an-danitra, misaotra anao zahay ary mankasitraka anao noho ny fitahinao nahafahanay nianatra ny tantaran'ny zanak'Israely, ny namonjena azy ireo teo amin'ny tananao mahery, ary ny fahagagana maro samihafa, ny hery nampisehoanao tamin'izany, azonao tanterahana ihany koa izany ankehitriny eo amin'ny vahoakanao. Koa ampio zahay mba hino an'i Jesosy Kristy ary hanatanteraka ny baiko, tsy ho mpiaino manadino zahay fa ho mpiaino mpanatanteraka, ary tsy ho taitaitra fa mba haharitra hatramin'ny farany, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena.
ny mpiaino rehetra dia hoentinay ambavaka manokana izay manaraka ity fandarana ity, ary ianao no hanome izay ilain'izy ireo rehetra na ara-batana na ara-panahy na ara-tsaina, dia hananambiampy ny fitahiana sy ny fanampiana avy aminao. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra sy ny dera ny laza saotra, ho anay rehetra kosa ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay angatahana izany vavaka izany. Amen.